eo ampanomanana ny politika nasionaly ny fampandrosoana ny fampitaovana sy ny fotodrafitrasa na ny PNDE ankehitriny ny fitondram-panjakana. Misy araka izany ny fanazavana momba ity politika tafiditra amin'ny fanatanterana ny drafitra nasionaly ho an'ny fampandrosoana na ny PND nentina teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra sy ny filan-kevitry ny gouvernemanta ity. Nampahafantarina teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta sy ny filan-kevitry minisitra tamin'ity herinandro ity ny politika pirenena momba fampandrosoana ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana na ny politique nationale de développement et de l'infrastructure et de l'équipement PNDE. Politika izay entina indrindra natanterahana ny drafitra nasionaly ho amin'ny fampandrosoana na amin'ny PND. Raha tsika mahafantatra fa efa ao anatin'ny fampiarana ny politique nationale ny développement tsika emploi national de développement ao anatin'izy iny dia mipetraka mazava tsara fa anisan'ny anjara andraikitra ny fanjakana dia ny fanaovana fotodrafitrasa sy ny lafiny-resaka fampitaovana satria miainga avy amin'ireny ny ahafahan'ireo sehatra tsy miankina sy ny atao hoe mpiara-mombonandro ka nanin'nivon'ireny commune sy ny région ireny mirelayer an'ilay resaka fampandrosoana izay voarakitra ao anatin'ny plan national eo. Izay ny antony manosika ny ministère d'État mba hanao politika pirenena izany hoe apetraka ho priorité amin'ny fanjakana ankehitriny zany ny fanaovana ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana. Ny fampitaovana moa dia ilaina indrindra mba entina hiekipena ireo oloparitra tsy anjara-pahefana ny commune sy ny faritra zany ahafahan'ireo manatanteraka ny anjara andraikiny na amin'ny lafiny sosialy na amin'ny lafiny ekonomika ny anivon'ireny vondrom-paritra ireny. Io politique nationale io dia natomboka tao aorianany fandaniana ny plan national iny izay eritreretina moa amin'ity taona mba ho vitany mamolavola azy ary vitany mandany azy eo anivon'ny gouvernement. Anisany andrasana amin'ity taona ity ihany koa fametrahana ny politika nasionaly fananantany na ny politique nationale du foncier. Ity drafitra ity no hamaritana ny lalàna momba fananantany izay heverina olan'iny eny anivon'ny antenimera-pirenena amin'ny volana May 2024 avy izao. Araka ny tenen'ny Andriamatoa Minisitry Fanjakana dia ampamaranana n'ilay fandravonana an'ireo sosikevitra sy tsoakevitra izay nentin'ireo mpiara-mombonandro ka natao zany tao anatin'ny tapabolana dia nanaparitaka n'ilay drafta ny lettre de politique dia nandray izay mety ho recommandation manatanteraka an'izay ministère mpanjakana ary mieritreritra fa tsy ho ela dia hoentina amin'izay ny anivon'ny gouvernement izy mba hanenjehana n'ilay ny anivon'ny antenimera-pirenena volana May araka izay voalaza. Marihana fa anisan'ny raha karakarain'ny fitsarana betsaka indrindra ny resaka atotany. Izay no antony nametrahany fitondram-panjakana ankehitriny fomba fijery vaovao eo amin'ny resaka fananantany mba ahafahan'ny tsirairay mivelona amin'ny tany ny tsirairay.